Riavana malala rehetra amin'ny tompo mitobona amintsika hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Any riavako no alady farany amin'ity volana septambra itya izay ibanjina antsika hatrany lohahevitra manao hoe mitoriny teny amin'ny firenena rehetra. Ny sampatia no tarika antsika ny amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Melohan'izany andeha ataontsika ny hira sambatra. Amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray Jesosy Kristy sy ny fanahy masina. Ho fiderantsika an'Andriamanitra dia vakintsika amin'ny fandimbany Salamo 1:1, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo 1:1, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Amin'ny anaran'ny Tompo. Aleluia, miderahany Jehovah, fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony. Sambatra izay mitandrina ny mety, ka manao ny marina mandrakariva. Ahitako ny soa azo ny voafidinao, hifaliko amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoako miaraka amin'ny lovanao. Amen. Ataontsika ny rafirana fanampiny 7:10. Amara, 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 amara,
Kivavakintsika. Sotranao izay ry Andriamanitra ary anay no ny tombontsoa rehetra nomenao anay. Midera ny anaranao izahay ny amin'ny fahatsarana rehetra isehonao aminay. Vavaka izahay Jesosy ho ampitarika rehetra eto amin'ity fiangonana ity, izay mitory ny teninao. Vavaka manokana ihany koa izahay ho an'ny sampatia. Hainao Tompo no mahasoanay, dia sandratra izany vavaka izany ho voninahitra ny anaranao rery ihany, ary atambatray amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Menen'ny anasaza ho anay, ary mamela ny elikay, tahaka ny milanay izay beloka taminay, raha izay mitondra anay fakapana, fananafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Petraka amin'ny fiangonana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Tonga eo amin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora isika, dia mangataka ny ankizy sy ny tanora tonga amin'izao fotoam-bavaka izao hitsangana. Iombona mivavaka isika. Ry Jesosy Tomponay eo, misaotra anao indray izahay fa tonga amin'ity fotoana ity indray izarainay hafatra avy aminao Jesosy Kristy, dia aoka ho feno fanenao masina izany fotoana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia hosokafantsika ny baibolitsika eo amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 9. Jaona toko 9. Ny andininy efatra amby efapolo tapany fahatelo. Jaona toko 9. Ny andininy efatra amby efapolo tapany fahatelo. Rehefa samy nahita isika dia andeha ho vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: raha mandainga izy dia ny azo ny lazainy, satria mpandainga izy sady ray ny lainga. Amen. Afaka mipetraka isika. Ity ten'Andriamanitra ity indray no akatsika hafatra amin'ny alalan'ny tantara kely androany. Tantarana misionera anankiray. Misionera anankiray izay malaza tamina tanàna. Izy io efa navita hiraka marobe, ary izy dia tena mieboebo mihitsy hoe tena mavita manala devola amina olona. Ary ambarany amin'ny tanàna izay alalovany foana fa tena sahy izy raha hoe mifanatritava aminazy ny devola. Dia ny mahazatra n'ity misionera ity moa rehefa mandeha amina tanàna anankiray dia mitokana izy alohan'ny hidirana amin'ny tanàna dia mivavaka izy. Dia indray mandeha ary izy nandeha tamina tanàna anankiray. Rehefa alohany hatongavany teo amin'ny tanàna dia nitokana ny vavaka izy. Izy andeha hivavaka iny dia niseho aminazy mivantany Satana. Rehefa niseho aminazy mivantany Satana dia nifanditra teo ry zareo dia tena niady totondry. Niady totondry zareo dia inona ny zava-seho? Resy Satana. Rehefa resy Satana dia nilavilefina tanondrika teo anatrehany zany. Dia nambarany taminy hoe efa fantatro daholo, hoy izy Satana zany tamin'ilay misionera, efa fantatro ny antsipirian'ny fiainanao
tena olona manam-pinoana ianao ary tena ary tena efa hitako ny fiainanao hatramin'izay fa zao Andriamanitra hozy izy miteny tamiko fa ampitomboana 20 taona ny taona iainanao omena 20 taona zany izy iaina ny andro iainany eto tany izy moa teo amin'ny 5 taona teo dia ataontsika ny kajikajy hoe 7 taona izy zany no mety ho faty dia fa zao izy efa hitako any an-danitra ny valisoa be ho anao misy trano volamena any misoratra amin'ny anaranao dia hitako eo ny taonanao hoe 5 taona ianao eo ary afaka 20 taona aorianan'iny ianao no faty zay ozy izy fa resy fa aleo za andeha dia nanjavona Satana tsy hita dia lasa sainy raha namana lasa sainy missionnaire fa hoe ahoana koa zany fa mety marina ihany ozy izy zany satria Satana sy Andriamanitra ny efa tamin'ny andron'ny Joba niresaka momba ny Joba zany hoe hitany Satana zany fiainana an-danitra sy fiainana aty an-tany dia hitany koa zany fa mety isy valisoa any an-danitra any dia raha 20 taona ozy izy zany ny andro iainako eto ny 70 taona zany mba hanaovako lavie ozy izy ny tanora hanao fiainana zany fa ny 70 taona manaraka aleo za amin'izay vao hiverina hivavaka dia nandeha ny andro nandeha ny fotoana dia 70 taona zany izy nanao ny fiainana ny eboebo sy nanao ny foka zava-mahadomelona ny sotro toka mbola namonja tao aorianan'izay nefany tao aorianan'ny onany tamin'ny Satana io feno fery ny vatany ary simba ny avokavokany nahiditra hôpitaly missionnaire rehefa niditra hôpitaly iny izy nanao zay alanelina ny dokotera ary rehefa ny alanelina ny dokotera tena tsy vita tsony ty ozy izy fa tsy maintsy miandry zay andro afatesana alohan'io faty missionnaire dia inona ny zava-nitranga mipoitra indray Satana ozy izy Satana tratrako ianao ozy izy zavatra kely monja reny resaka nataoko reny amitahako anao fotsiny fa miomana eo anamiko any amin'ny elo tao aren'izay tsy hity Satana nanjavona ary maty missionnaire zay ny tantara missionnaire inona no afaka sotomintsika amin'izany afatra zany andeo sokafantsika ny baibolitsika eo amin'ny Tesalonianina voalohany Tesalonianina voalohany 5 Tesalonianina voalohany 5:1-20 rehefa samy nahitatsika dia andeha ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fataro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara hivavaka isika tombo misaotra anao izay fa nomenao izany afatra fa aminao izany misaotra fa nasehonao taminay ny tantara kely iny tantara missionnaire aoka izay mba hiazona finoanay ary tsy eboebo fa mantatra ny zavatra rehetra ary hiazona izay tsara mihofanainao masina izay mba entinay mamantatra ny zavatra rehetra izay tsara ary hanao ny tsara dia misaotra indrindra Jesosy amen. Izany dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Salamo 5:1 andiny voalokatra amin'ny fahaenina rehefa teo vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo fanomezam-boninahitra itrain'Andriamanitra noho ny asany mahagaga tamin'ny tondran'ny Israely nivoaka avy tany Egipta miderahan Jehova miantsoany anarany atao fantatra any amin'ny firenena ny asany miarao azy mankalazao azy sainsainy ny fahagagana rehetra ataony atao voariarinareo ny anarany masina aoka hifaly
faly sy ny vonizay mitady an Jehova, mitadiavan Jehova sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavana. Tsarovy ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagana sy ny fitsarany vavana. Ny tanànan'i Abrahama mpanompo dia ianareo voafidy, tanànan'i Jakoba. Amen. Mbola itony fakiteny. Hotohizantsika amin'ny famakiana ny tenin'ny soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faha 1:10 nandininy faha 7:10 ka hatramin'ny faha 9:20. Asan'ny apôstôly toko faha 1:10 nandininy faha 7:10 ka hatramin'ny faha 9:20. Rehefa hita izany dia izao mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izay niely noho ny fanenjehana tamin'ny Stefana dia nandeha hatrany Foinika sy Kiprosy ary Antiokia, nefa tsy nitory-teny tamin'ny olona izy, afa-tsy tamin'ny Jiosy ihany. Ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy any Kiprosy sy Kirena, izay tonga tany Antiokia, dia niresaka tamin'ny jentilisa koa ka nitory an Jesosy Tompo. Ary ny tanan'ny Tompo nomba azy ireo, ka maro ny isan'izay nino sy niverina ao amin'ny Tompo. Ary reny sofin'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo dia naniraka ny Barnabasy izy andeha hatrany Antiokia. Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly ka nananatra azy rehetra aharitra iray amin'ny Tompo amin'ny fo miny afatratra. Fa lehilahy tsara fanahy izy, sady feno ny fanahy masina sy finoana, ary marobe ny olona nanampy ho an'ny Tompo. Dia lasa Barnabasy nakany Tarsosy hitady an'ny Saoly, ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy ankany Antiokia. Ary niara niasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaona angarangidina izy roa lahy, ka nampianatra olona maro. Ary ny tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe kristianina. Hofaranantsika ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia hitantsika araky ny filazantsarany Lioka. Filazantsarany Lioka toko faha 4:20 ny andinin'ny faha 4:70 ka hatramin'ny faha 7:70. Filazantsarany Lioka toko faha 4:20 ny andinin'ny faha 4:70 ka hatramin'ny faha 7:70. Rehefa hita dia za mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy, izao ny teniko izay nilazaiko taminareo fomba mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana ahy teo amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy ahalalan'ny soratra masina. Ary hoy izy taminy, izany ny voasoratra fa Kristy aritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo, ary mba ho toriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloko amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema, ary anareo ny vavolombelona izany. Ary indro izao mampitondra ny teny fikasany iraiko ho anareo, fa mitoetra eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Ray masino manasinana fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ry Andriamanitra rainay ao, misaotra anao zahay noho ny teny izay mivakina taminay teto indray, ka ankehitriny ary raha hotoriana aminay izany teny izany, fanahinao masina ane hirotsaka aminay tsirairay avy, na izay mpiaina na ny mpanomponao izay torin'ny filazantsara, mba ho tafita soamantsara ane ny hafatra izay tianao ambara aminay. Amin'ny anaranao ny angatanay izany vavaka izany, saotra raha eo. Amen.
Ampitomona amintsika rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mba ny firaisan'aina ao amin'ny fanahy masina. Lioka 7:20. I Lioka dia mpitsabo, médecin zany izy sady mpahay tantara, historien zany izy zany. Dia olona manam-pahaizana izy mpianatra Paoly sy Petery izy fa tsy mba isy apôstôly akory. Nanoratra boky anankiroa izy ny filazantsara izay mitondra ny anarana, soratan'ny Lioka sy ny boky inona moa? Asan'apôstôly. Io zany ny fanaontsika hoe tome 1 na tome 2 zany amin'ny ankehitriny na volume 1 volume 2. Ny anankiray izy milaza ny amin'ny Jesosy, ny anankiray indray milaza teo amin'ny ampakaran'i Jesosy nan-danitra hatramin'ny asa rehetra nataon'ny apôstôly. Ny boky anankiroa reo zany nosoratana amin'ny anaran'ny Lioka zany ary ny adresiny dia nataony ho amin'ny Teofilo izay lehilahy manan-kaja teo anivon'ny fiangonana kristianina, hoy ny lovatsofina kristianina, nefa ho an'ny fiangonana manontolo koa nanaovana an'izany. Ny 7:20 dia milaza ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy, ny afatra farany nataon'i Jesosy ary ny akarany tamin'ny any an-danitra. Milaza ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy, ny afatra farany nataony ary ny akarany tany an-danitra. Ka le perikôpa nivakina tamintsika teo dia le afatra farany nataony rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, zay mahatonga andininy 770 ka hatramin'ny 770 io. Fa nandininy 750 ka hatramin'ny farany izy le hiakatra nan-danitra. Milaza ny amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, ho toriana amin'ny anarana ozy izy ny fibebahana famelan-keloka. Vakitsika ny andininy 770 manao hoe ary mba ho toriana amin'ny anarana ny fibebahana sy famelan-keloka any amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Zay zany le afatra lehibe. Fa mialohan'ny izany rehetra izany dia misy zavatra reo nataony amin'ny andininy 770 hatramin'ny 170. Dia ny momba ny soratra masina, momba ny tenin'Andriamanitra, tsy afaka izara itory amin'ny firenena rehetra ireto mpianatra reto raha tsy mahalala amin'ny soratra masina. Io tsy ny teny hoe mahay, fa mahalala ny soratra masina. Ny teny ampiasaina zany dia mahalala, connaître amin'ny teny frantsay, connaître n'est pas savoir. Ny connaître zany lalina be raha oharina amin'ny savoir. Savoir zany science, fa ny connaissance zany ny teny hoe mahalala manko ampiasaina amin'ny mpivady ihany sy amin'ny Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Satria ny mahalala sady firaisana no fahafantarana. Amin'ny mpivady ihany no ampiasaina ny teny hoe mahalala sy amin'ny Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Hoe Adama nahalala ny vadiny dia niteraka ny Kaina sy Abela. Isaaka nahalala ny Rebeka vadiny dia niteraka ny Esau sy Jacob. Ary hoy Marie Virgine hoe tsy mahalala lahy teny hoe mahalala zany tsy ampiasaina raha tsy amin'ny Andriamanitra sy amin'ny mpivady. Satria lalina be zany io teny io zany fa tsy mitovy amin'ny savoir izay midika mankana amin'ny resaka siansa kokoa. Fa ny connaissance zany anatin'ny aina kokoa. Inona moa ny avian'izany resaka izany hoe mila mahalala ny soratra masina ny mpianatra? I Jesosy dia efa miteny intelo tamin'ireto mpianatra reto fa ho faty izy, ho tsaraina, ho elona, ho faty dia hitsangana amin'ny maty. Adin'ny mpianatra zany. I Jesosy dia efa nanazava impiripiry tamin'ny mpianatra fa ny soratra masina dia milaza an'izany. Adin'ny mpianatra zany. Lasa savoir zany fahafantarana fotsiny le soratra masina fa tsy lasa fiainana. Izay mahatonga ny Kristy amin'ny andininy 170 hoe mila sokafana alala ny soratra masina. Nefa kitsika ny andininy 770 hatramin'ny 570. Andininy 770 hatramin'ny 570 dia hoy izy taminy, zao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola teninareo ahy, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Dia nanokatra ny sain'izy ireo izy halala ny soratra masina. Zao ny teniko, efa nilazaiko fotoana lasa passé resahiny
efa nilazaiko taminareo ane fony mbola atao aminareo niaraka teo isika fa ny soratra masina tsy maintsy tamiteraka andehanana tanteraka ny soratra masina ny antony nalehako ety ambonin'ny tany zay amin'ny tenenin'i Kristy voasoratra ao amin'ny testamenta taloha i Jesosy ny atao hoe lalàna sy mpaminany ary salamo dia testamenta taloha teo amin'ny jiosy zany ny baiboly testamenta taloha dia mizara 3 ny boky 5 voalohany na ny Pentateuka zay ilazanareo azy Genesis ka hatramin'ny Deutéronome dia atao hoe bokin'ny Mosesy dia miainga eo zany manomboka amin'ny Joshua dia efa bokin'ny mpaminany ka hatramin'ny Malaki satria miresaka mpaminany zany bokin'ny Samuela bokin'ny mpanjaka zany dia ny boky tonikira ny salamo mamarana azy ireo zany ny fanasokajiana ny boky testamenta taloha teo amin'ny Hebreo ka io soratra masina io izy manambara ndeha nio vakivakitsika kely ny mamakivaky ny fotoana zay natao hoe diachronique dia à travers na fro dia ny chronique chronos temps fotoana mamakivaky ny fotoana raha miresaka tsika hoe i Adama sy Eva dia miteny ny tompo rehefa nanozona azy ireo ny taranakao izy anoritoro ny lohan'ny menarana ary ny taranaky ny menarana anoritoro ny ombelan-tongotra ao raha miteny hoe taranakao ny tompo filazana tokona na singilele izy zany hoe Jesosy io no manoritoro ny lohan'ny menarana Genesis zay faharoa amin'ny Genesis raha nanatitra ny Isaaka ho fanatitra i Abraham dia inona nitovizan'izay amin'ny Jesosy zanaka lahatokany Abrahama io tamin'ny Sara zanaky ny fanekena satria nahafony zanaka ao ianao Andriamanitra za koa afony zanaka ho anareo anarina tandidony Jesosy Kristy zany Isaka raha manao fanatitra i Mosesy nanao pasika zany hoe zanak'ondry tsy misy klema natao fanatitra manambara inona moa zany zanak'ondry tsy misy klema izany na mamarina koa manambara an'izy Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana tsy misy klema raha nananitra menarana varahana i Mosesy rehefa nikekerin'ny menarana amin'ny olona satria naditra dia narary na maty dia hoy izy Andriamanitra manao menarana varahana dia antony amin'ny hazo zay mijerana io dia sitra dia io koa mitantaratsika satria tsika dia kekerin'ny menarana mandrakarivo amin'ny fahotana rehefa mijerany Kristy isika dia sitra ny bokin'ny mpaminany moa tsy resahana ntsony fa manondro an'i Jesosy avy le solofon'i Jesosy le mpanompon'i Jehova nitondra ny aretintsika izy ho Isaia dia kapoka taminy nasitranina antsika ary ny bokin'ny Salamo miteny hoe zanaka ianao za miteraka anao androany ireny rehetrareny hoy Jesosy manambara tsy maintsy tanteraka izay nanoratanay teo amin'ny lalan'ny Mosesy ny mpaminany ny Salamo i Jona 4 andro izy tao ankibon'ny trondro 3 andro tahaka ny toerany Jona tao anatin'ny kibo ny trondro anatin'ny 3 andro dia naloha amin'ny teo amoron'ny ranomasina no itoerany Jesosy anatin'ny kibony tamin'ny 3 andro dia nalohan'ny fasana izany rehetra izany ho Jesosy tsy tadidinareo ve izany fampianarana rehetra izany ary zay mahatonga azy milaza amin'izao dia izay no mahatonga i Jesosy milaza hoe mila sokafana ny sainareo anokatra ny saina izy na alalan'ny soratra masina ny intelligence nosy zany ny entendement subconscient izy io zany tsy ny olona rehetra ny mahalala ny soratra masina fa mijanona saboara fotsiny fa mila sokafan'ny Kristy ny saina ahalala ny soratra masina ary zay no mahatonga antsika baiboly ray ihany no vakiana dia zavatra hafa mihitsy ny fomba fivavakitsika satria misy le teny hoe dia nanokatra ny saina izy ireo izy ahalala ny soratra masina ary zay mahatonga karazam-piangonana be dia be hitanareo ireny satria tsy fahalalana soratra masina ireny fa fahaizana soratra masina
ka na le mitarika na le tarina samy olona tsy mahalala ny soratra masina. Raha miteny hoe mahalala ny soratra masina tsika tsy resaka fahaizana zany, fa satria koa eo amin'ny lafin'ny fianarana soratra masina na amin'ny teolojia zany a, rehefa indrindra va amin'ny faritra Eropa ny antsasaky ny olona mampianatra neny ate eny tsara manazava ny Jesosy amin'ny antsipiriany io baiboly io, fa rehefa mitanina hoe ianao nga mivavaka za tsy mivavaka izy, fa manino tsy mivavaka zany tsy mihinana io izy, fa haiko fotsiny mampianatra an'io, ary satria karamaina dia mampianatra, satria karamaina tsy resaka diplôma zany io, fa misy olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra fa mahalala ny soratra masina satria miainan'io izy, tsy resaka diplôma zany io. Ary zay mahatonga zay hoe nanokatra ny sain'izy ireo, ary zay koa mahatonga amin'ny olona amin'ny soratra masina io rehefa vadiky ny olona na professeur azy ianao rehefa sainy mihinana bozaka ianao mihinana, dia beboly inona ny vakin'ilay olona tsy fantatrao, fa ilay olona aloha dia ampinan'ny bozaka dia mihinana. Mandehana eo ianareo ataoko tohatra izy dia hitsahany dia ataony tohatohatra ilay olona dia manaiky ny olona. Ty pasteur ty mahavofa fa 420 ny vehivavy bovoka an'io dia mbola milahatra eo an'ilay vehivavy akan'ilay vovoka koa. Zany soratra masina daholo zany, fa beboly inona ny vakin'ilay olona. Pasteur ne bogos fa sy mpahafana ka ny sara amin'ny FB manaraka dia ny hafa manaraka dia milamina mandeha mikitikitako do dia tonga amin'ny olona. Masina mitompo tsaratsara Jehovah Andriamanitra tonga amin'ny olona. Fa beboly inona ny vakin'ny olona, misy fanalahidy hoe nanokatra ny sain'izy ireo Kristy. Raha vao tsy sokafan'ny Kristy ny sainao alalan'ny soratra masina, eo anao ny raisiny eo, mivavabavapoana amin'ny olona, satria tsy nisokafan'Andriamanitra ny sainy alala ny soratra masina. Ary zany mahatonga ny sadoseo sy ny fariseo tenenan Jesosy hoe izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina zao no mahadiso hevitra anareo. Ary zay mahatonga ny Jesosy miteny amin'ny Jaona 5, jerentsika ny Jaona 5 andininy 7:30 sy ny 70. Jaona 5 andininy 7:30 sy ny 70. Ahoana sisy dininareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao amina nanareo fiainana mandrakizay, ireny manambara ahy, kanefa tsy mety manatona ahy ianareo ananonareo fiainana. Rehefa mamaky baiboly ianao ka tsy hitady an'i Kristy, tsy ahita azonao vinanao raha tsy ahita fiainana. Ary zay tsy nahitan'ireto jofeto fiainana hoe mba mandinika soratra masina fatana, mianatra an'io nareo, raby mpanoradalàminareo, ary fantatrareo fa misy fiainana mandrakizay amin'io, fa ianareo tsy manaiky fa manambara ny Kristy io, ary tsy afaka manatona ianareo. Ary zay mahatonga ny olona maro zany a mivavabavapoana satria tsy nanatona ny Kristy izy, tsy Kristy nanokatra ny sainy, dia manjary mivavabavapoana izy, na tsy mivavaka mihitsy izy, satria mila mahalala ny soratra masina. Tsy mahay soratra masina ny resana fa mahalala amin'ny soratra, zany hoe miray amin'ny soratra masina, miaina ny soratra masina, mahafantatra ny soratra masina. Io zany ny hafatra lehibe nataon'i Kristy hoe rehefa hitorina reo mila mahalala ny soratra masina. Dia ny faharoa, zay le voalohany zay le ataonareo hoe sola scriptura, nareo manao andraka ny soratra masina irery ihany. Raha vao ankoatran'io a dia mieritrereta hoe zany marina ve ny ao amin'ny soratra masina. Fa ny faharoa dia amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Vakitsika ny andininy 9:70 sy ny 7:70, andininy 9:70 sy ny 7:70, io ka toko 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izy taminy zany ny voasoratra fa Kristy hiara ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba ho toriny amin'ny anarany fibebaha sy ny famelan-kelo amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Zavatra tsotra ihany ny famotinana ny soratra masina ho Jesosy. Kristy miaritra mitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, zay ny famotinana an'io. Ka vokatra zay dia ho toriny amin'ny anarany, ny anaran'i Kristy avy any Nazareta.
ny fibebahana sy ny famelan-keloko. Mila miova ny olona dia mila voavela heloka amin'ny olona mba hananany fiainana mandrakizay amin'ny anarany Kristy, amin'ny anarany nanaovana ny zavatra rehetra. Ary raha voadiso izay ianao dia tsy hainao no atao hoe mivavaka. Kristy no andehananao mankaty raha misy roa na telo maninona mivory amin'ny anarako, ary izay mangataka zavatra amin'ny anarako, mba ho aminaran'i Jesosy no andohaleny lohalika rehetra na nandanitra na ety ambony tany na ny any ambanin'ny tany. Raha vao tsy amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanao andehananao amin'ny fiangonana, fa amin'ny anaran'ny pastera na irano na siramy dia eo ianao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny firenena rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nareo ny vavolombelona izany, firenena rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Le anarana io zany mitondra azy. Io ny anarana masina indrindra, na dia tsontsony avy ny olona. Io anarana io zany. Ary io ny anarana eken'ny fanahy masina mitoera eto, mandra-panafinareo era avy amin'ny avy fa ianareo hitondra miteny fikasan'Andriamanitra. Ka ianareo natao hoe zanaky Abrahama, zay ny teny fikasana. Promesy tamin'ny Abrahama hoe avy aminao no tahina ny firenena rehetra ety ambonin'ny tany. Ka raha manaiky io anaran'ny Kristy io ianao, famonjen'ny Kristy io dia anatin'ny zanaky Abrahama. Anatin'ny zanaky Abrahama, fa ianareo rehetra hoy izy dia zanaky Abrahama amin'ny finoanan'ny Kristy Jesosy. Ary izay fitoriana izay natomboka tamin'ny mpanao salamo vakiana teo hoe midera amin'ny Jehovah fa tsara izy, lazao isan'andro ny fahagagana ataony, tanteraka io tamin'ny Kristy. Taranaky Abrahama ianareo izy izy olom-boafidina, tanteraka io tao amin'ny Kristy. Ary izay no afatra ampitondraina reto mpianatra reto hoe ho toriana amin'ny anarany. Fibebahana sy famelan-keloka izay no voalohana amin'ny zavatra rehetra koa. Fa ny sisa rehetra manaraka vatarina, tsy fahagagana zavatra hafa mandeha loha, fa mila mibebaka ny olona, miova ny olona, dia mila voavela heloka amin'ny olona mba hananany fiainana mandrakizay. Fa ireto mpianatra reto toy izy antsika mitantara, fa i Luka ihany mitantara sokafantsika ny asan'ny apôstôly toko faha 1:10. Tenenitsika teo reto mpianatra reto nazavain'i Jesosy ndray farany mihitsy ny sainy mba halala ny soratra masina, kanefa efa nampianariny 3 taona. Mbola tsy afa-panadinina ihany dia nampianariny ny ray mandeha, ny sokafany ray mandeha ny sainy, na nahoana ary ny tohiny. Ho hitantsika ny tohiny rehefa lasa Jesosy. Asan'ny apôstôly toko faha 1:10 amin'ny faha 7:10 hatramin'ny faha 12 vakitsika. Ary izay niely noho ny fanenjena tamin'ny Stefana dia nandeha nitrany fony sy Kiprosy ary Antiokia. Nefa tsy nitory teny tamin'ny olona izy afa-tsy tamin'ny Jiosy ihany. Ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy any Kiprosy sy Kirena izay tonga tany Antiokia dia niresaka tamin'ny jentilisa koa ka mitory an'i Jesosy tompo. Ary ny tanan'ny tompo noza amin'ireo ka maro ny isan'izay nino sy niverina ho amin'ny tompo. Ary reny fa ny sofin'ny fiangonana tamin'ny Jerosalema ny amin'ireo dia naniraka ny Barnabasy izy andeha hatrany Antiokia. Ireto mpianatra rehetra rehefa lasa Jesosy nipetraka tao Jerosalema tao zareo. Tao ihany zareo mitory, satria zareo nanontena hoe Jesosy zany niverina vetivety eo. Efa diny sady amin'ny firenena rehetra. Ary izay natezitr'Andriamanitra dia inona nampiala an'izareo tao Jerosalema moa? Voalaza amin'ny 7:10, inona nampiely azy? Ny fanenjehana n'Andriamanitra rehefa tsy mety ianao tory filazantsara dia aniran'Andriamanitra loza. Rehefa voaenjika zareo ny paritaka, nilefa niala tao Jerosalema ny ankamaroany. Kanefa rehefa nandeha izy nitory teny, mbola nanavaka ihany. Tamin'iza ihany izy nitory teny hozy izy. Tamin'ny Jiosy hitakita amin'ny tany ihany izy nitory teny. Tonga tany Sipra izy, Sipra zany Kiprosy zany, Kireny ihany. Lasa lavitra izy, fa ny Jiosy ihany aloha izy. Teo vao nisy sasany natsiaro tena, ny lehilahy sasany hozy izy nitory tamin'ny jentilisa zany, tamin'ny Grika. Teo vao tonga saina. Maro ny Grika nino. Taitra ny tany Jerosalema, ahoana koa zany nareo mitory amin'ny jentilisa zany? Adino le hoe firenena rehetra. Naniraka ny Barnabasy, nanao inspection
hitany Barnabasy fa tena niverina tamin'ny tompo reo, tena nibebaka reo niala amin'ny fanompoan-tsampy. Zay voatsaroan'ny apôstôly hoe ay zay moa le tenin'i Jesosy kay, zay kay le soratra masina kay, fa amin'ny olona rehetra no ilaina. Barnabasy avy eo nakany Saoly. Ary ny tena marina fatatsika tsara rehefa manomboka ny asan'ny apôstôly mankany aloha ianao andininy 7:70 i Paoly rery sy ny ekipa amin'ny tena mitety izao tontolo izao. Fa ry zalahy mijanonjanona atao Jerosalema atao ihany. Tsy maintsy mitory filazany tsara isika rehefa nahalala zany soratra masina izany. Rehefa voatery i Andriamanitra mitady apôstôly hafa ndray, lasalasa n'apôstôly 7:70 ndray Paoly, fa reto tsy lasa lavitra reto. Ary fomba ny fiangonana io. Tsy maintsy mitory ny filazany tsara isika. Fa soa ihany fa nisy ny firaisan-tsaina zay tsy mandeha mba maniraka mamatsy. Iry Petera tsy nandeha lavitra fa naniraka ny Paoly zareo amin'ny 2:20 ndana renao hoe fa zay treto ihany. Ary zay le fiangonana, ny sasany maniraka mamatsy, ny sasany mandeha. Ka raha mitenitsika hoe ny hafitra lehibe nataon'i Jesosy amin'ny Luka 7:20 hoe maniraka toroteny amin'ny firenena rehetra, mahalala ny soratra masina aloha. Tsy maintsy miray iainao anatin'ny soratra masina ianao. Tsy fahaizana tsy anjery an'io kory ny tiana resana, fa misokatra ve ny sainao hahalala izany soratra masina izany. Mila misokatra ny sainao hahalala an'izany soratra masina izany. Dia hainao hoe Jesosy no ambaran'io, dia miteny aminao izy. Ary avy eo izy maniraka ianao amin'ny fomba samihafa hitory ny anarana. Ary amin'ny anarany rery amin'ny torina, fa tsy mitory zavatra fa fomba mpiangonana na fahazoan-karena na takan'izany, fa ny anaran'i Jesosy aloha tsy maintsy misandratra. Jaona Paonao Batisa ary mba natsapa hoe izy tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy mihena. Ary nareo ny vavolombelona hoy izy amin'izany anaran'izany. Ny vavolombelona dia témoin, olona nanatry maso, niaina zavatra anankiray ka vonona ilazany marina na dia miatra amin'ny ainy ary. Zay teo vavolombelona. Io anaran'i Jesosy izany amin'ny torina ambara. Inona ny ainanao momba an'io dia io ny zarainao amin'ny olona dia vavolombelona. Arapiny fanahy masina ianao amin'izay hery avy amin'ny avo mba ho tafinao. Mamarina zao perikopa zao tsika hoe mitory amin'ny firenena rehetra dia ny soratra masina. Zay le tentsika sola scriptura, soratra masina irery aminy. Ary ny faharoa Kristy irery aminy, soli Kristus. Reo anankiroa reo, soratra masina irery aminy, Kristy irery aminy. Izay no ahafahantsika mijoro vavolombelona manerana amin'ny tontolo rehetra ny raha mitompo antsika. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Zany afatra avy amin'Andriamanitra zany sika ry havana dia itsika hivavaka hifona. Ry Andriamanitra rainay io, misaotranao izay ny amin'ny teninao, izay teny mitondra afatra ho anay tsirairay izay tianao. Ary misaotranao izay satria ny teny soratra masina, ny soratrao dia tsy natao hoe fantatra fotsiny ihany, fa tena tokony mahalala an'izany soratra masina zany izay. Kanefa izahay dia tsy miainana izany, fa lasa fahafantarana fotsiny ihany ny anaovanay an'izany. Ka mamindrafo aminay Diovy izahay, efa nampafantatra tamin'ny alalan'ny mpaminany ianao, ny aminao Jesosy Kristy, efa naseho tamin'ny alalan'ireo olona maro, tandindrona maro teo amin'ny testamenta teo aloha. Ary izahay nefa dia mbola tsy mahafantatra, izahay nefa dia mini manao mafiloha koa mamindrafo aminay. Ary izahay koa dia tokony hitory amin'ny anaran'i Jesosy Kristy,
ary tokony anao ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Kanefa indraindray izay dia mirehare ny amin'ny tenanay, ny amin'ny zavatra vitanay, ko mamindra fo aminay. Diovy izahay. Eo ihany koa ny tokony torinay amin'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fibebahana sy famelan-keloka amin'ny olona rehetra, amin'ny firenena rehetra, ary tokony andohalika aminao ihany izahay, ko mamindra fo aminay fa tsy izany no ny ataonay. Ary ny teninao dia manambara aminay fa tsy maintsy mahalala ny soratra masina izahay mba hitory ny anaranao Jesosy Kristy. Ko diovy izahay manoloana an'izany fa tsy tanteraka eo anatrehanao. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Zay bebaka marina tokoa teo anatrehan'Andriamanitra, andeha hitsangana isika rehetra ndray ny teny famelan-keloka zay omen'Andriamanitra ho antsika rehetra. Fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra. Fa Andriamanitra mampiseho fitiavany atsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy atsika Kristy. Fa fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra atsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Ko ambara finoana ry havana fa voavela ny elokareo no inaran'ny masina miderany Tompo. Aleloia. Amen. Sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Iratsika rino volatra. Oh
mivavaka isika. Saotranao izay ry Tompo Andriamanitra io, satria tsy nafena taminay ny sitraponao izay tianao iainanay. Irahanao amin'ny mantatra sy andinika ny soratra masina izahay, satria avy amin'izany no ahafahanay mahalala ny Jesosy Kristy Tomponay. Irahanao izahay Tompo, hitory ny fibebahanao, hanova ny olona ino an Jesosy Kristy Tomponay. Misaotra anao izahay Tompo, ny amin'izany teny izay omena ho anay izany, ary ankehitriny izahay dia mangataka aminao ny anokafanao ny sainay halalanao Andriamanitra, omeo anay ny fananao masina mba hahafahanay mitory ny fahatsaranao sy mitory ny fibebanao ho amin'ireo izay tsy mahalala anao. Ankehitriny koa izay Tompo, mitondra mbavaka ho an'ny sampatia, meo azy ireo ny fahendrena sy ny fahalalana avy aminao mba hahafahan'izy ireo mitory ny anaranao. Andriamanitra araina io, omeo azy izany rehetrarehetra izany mba hahafahany manitatra ny filazan'ny tsaranao. Ankehitriny koa izay Tompo, mitondra mbavaka ho an'ireo mpanomponao izay ao anatiny tsy fahasalamana. Ianao no angatahanay hanome fanasitranana ho azy ireny, hanome hery-tanjaka hampitsoro azy indray hanatanteraka ny asanao. Ankehitriny mitondra mbavaka ho an'ireo izay donam-pahoriana, ianao ilay mpampahery, ianao ilay tompo mifaherezana, no angatahanay hampahery ireo fianakaviana. Ankehitriny mitondra mbavaka ho an'ny kristianina tsirairay avy izahay, ianao Andriamanitra no aoka hanokatra ny sainay mba halala ny teninao ary ampifikitra anay aminao Andriamanitra. Da io izahay sa hitory ny filazantsaranao amin'ny fiarahamonina izay misy anay, ka hientinay amin'ireny fiarahamonina izay tsy mahalalanao ireny ny teny izay ahazonay teto tamin'ity toerana ity. Andriamanitra rainay eo, ianao ny mahalala mahasosy mahatsara anay. Izany vavakay izany Tompo, dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ry havana mahalala rehetra amin'ny Tompo, ny olona voavela heloka dia samy manambara ny finoany eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha isika hanambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana apôstôlika izay manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany, ary mino an Jesosy Kristy sanandany tokony tokotsika, izay nitotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijala rano napaka-potipolaka, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka naleva, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-damitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any ny tsara mavelona sy ny maty. Ny fanahy masina, ny fiangonana masina manerina izao tontolo izao, fombon'ny olona masina, famelan-kely, fitsanganany tenany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Mipetraka ny fiangonana. Iroso amin'ny ankatokony fandraisana isika iraika amin'ny 720 ny andininy voalohany itsangana ny mpanefanasan'ny tompo rehetra. Ry Jesu midina. Amen.
Kortianina voalohany toko voalohany andininy fahavalambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Kortianina voalohany toko voalohany ny andininy fahavalambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Vaky itsika rehetra aminaran'ny tompo manao hoe fanoteniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe ho foahanako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalany mahalala. Aiza ny endry, aiza ny mpanoradalana, aiza ny mpiady hevitra amin'izao tontolo izao. Tsy nampidin'Andriamanitra ho fahadalana va ny fahendren'izao tontolo izao, fa satria na dia miseho aza ny fahendren'Andriamanitra. Ny fahendrena tsy nahatonga izao tontolo izao hahalalan'Andriamanitra, fa dia ny fahadalan'ny fitoroteny ny sitrak'Andriamanitra amonjena izay mila. Fa ny jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena, fa izay kosa mitorany Kristy voaomy tamin'ny azo fijaliana dia fahatafotoana tamin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voanjo kosa na jiosy na jentilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny olona ary ny fahalenen'Andriamanitra dia mahery noho ny olona. Amen. Hipetraka ianareo. Fiangonana tany Korinto dia fiangonana lehibe sady malaza no mandroso. Nisy ny fivakivakisana. Misy natao hoe mpiandany amin'ny Paoly, misy natao hoe mpiandany amin'ny Apôlôsy, misy natao hoe mpiandany amin'ny Kefasy, misy miteny hoe zaho an'i Kristy. Reno ahitsiny Paoly satria ireo olona ireo zany a manao mentor na idole zany hoe any anay Paoly aminy. Izy navita fagana lehibe sady mahay mitoroteny. Ny anay Apôlôsy any fa Apôlôsy sady manam-pahaizana no mahay mandahateny. Tadi fa nyteny hoe Apôlôsy ny avian'ny teny hoe apôlôgetika. Dia izy ny sasany anay Petera, izy ny lohan'ny apôstôly, izy ny mpanao fagagana lehibe. Ina itsony Paoly hoe ny teny amin'ny azo fijaliana, ny amin'ny azo fijaliana ny zava-dehibe ho Paoly apôstôly fa tsy zany rehetra izany. Tsy resaka fahendrenana ety, tsy resaka hoe mpanoradalana zany olona pahay Baiboly. Tsy resaka ady hevitra ity, fa ny fahendrenareo tsy nahatonga ny olona halalan'Andriamanitra. Tsy izay mihitsy io. Fa mitoroteny ary no halalan'ny olona n'Andriamanitra, ny fahadalan'ny fitorinteny. Misy roa karazana ny olona manoloana ny finoana, manoloana ny fiangonana amin'ny Paoly apôstôly, ny andinin'ny faharoa amby roapolo. Jerevy kely ny andinin'ny faharoa amby roapolo. Ny jiosy izy mila famantarana, fa ny jentilisa na ny grika mitady fahendrena. Raha vao fivavahana ny teneninao na religion, manao science de religion kely isika dia reo ihany mitadiavin'ny olona mandrika ankehitriny. Misy olona zany amin'ny fivavahana izy zany dia mitovy amin'ny jiosy, mitady famantarana izy, mitady fahagagana izy, mitady zavatra miovy izy, mitady zavatra mipoaka be izy. Ary raha vao tsy isy zay dia miala izy. Zay ny amin'ny jiosy zay. Mandrika ankehitriny zany io zany no tadiavin'ny olona sasany. Raha tsy sitrana izy ao amin'ny fiangonana dia tsy hivavaka ao izy. Raha tsy afaka izy amin'ilay trosan'olona tany aminy dia tsy hivavaka ao izy, satria ny anazy zany Andriamanitra dia mpanao fahagagana, mamonjy azy amin'ny raharahany ety an-tany. Ary zay no teo an-tsaina atao amin'ny jiosy, mitady famantarana izy, mitady fahagagana izy. Ary mandrika ankehitriny mbola io ny tarazon'ny olona. Inona ny zava-bita ao anatin'ny fiangonanareo ao, mampaninona rehefa mivavaka ao. Raha vao tsisy tombony ho azy fivahan'ny olana eo amin'ny fiainany dia tsy mankao izy. Marina fa misy an'izany ao amin'ny fiangonana fa zany ve ny voalohany ho Paoly apôstôly. Misy any tokony olona anankiray indray faharoa mitovy amin'ny grika mitady fahendrena. Ny anazy zany toroteny zany dia fiheverana hoe discours moralisant. Dia filôzofia ny azy na moral io.
ary ny olona tahaka nyreny indray a ny zavatra jereny dia nitoetra anao rehefa mandeha mivavaka anao tsy kilovina raha mbola ramina ozy izy mandeha anam-piangonana za tsy mandeha raha mbola ranona ozy izy a mbola miara mirevy aminay ary rehefa weekend mpe za tsy mandeha raha mbola miara mirevy aminay izy zany mitady fahendrena ary zay koa nandrasanao a tsy hivavaka ianao satria ianao zany dika zany iandro olona eto amin'ny sapela ho andro endry daholo ve ianao vao hivavaka ianao sa tsy hivavaka fa misy olona manana zany toetsaina zany satria fahendrena mitady avinao resaka filozofia resaka moraly ary zay mahatonga ny olona sasany tsy mivavaka satria mbola misy olona mangalatra foanao indrindra fa ny européa aminy nareo mivavaka izy fa nareo ny tena be kolokolo be zao izy satria izy mieritreritra hoe miandry ao tsisy kolokolotsony zany a tsisy olona ratsy tsony anatin'ny fiangonana zay vao izy vavaka satria fahendrena nitadiavina re zany mandrika kehitriny a ny karazany roa lehibe misakana ny olona tsy hivavaka ary tsy malala ny atao hoe mivavaka satria ny sasany tady fahendrena ary zay ny tsy ahalala amin'ny olona ny azo fijalian'ny Kristy io Paoly satria ny azo fijaliana zany teo amin'ny jiosy a olona voaozona ny mankeo tsisy adevitra ka raha anao miteny hoe Jesosy niantona tamin'ny azo fijaliana tsisy mihinana zany inona nilany an'izany hoy ny jiosy tsisy lany an'izany fa fahadalana zany tafitony izy satria tsy olona voaozona miantona azo fijaliana ry mihitsy ny mesinay ozy izy zafady mbola mitady mesi izy ary tahaka izany koa ny grika satria teo amin'ny grika koa ny olona miantona amin'ny azo dia olona voapirofo ara-dalàna fa tena tsisy lana azy ambany no ambany rehetra eo ny biblika ka na mijiosy na ny grika samy tsy mila n'io azo fijaliana io ary zay nefa nafena n'io azo fijaliana io amin'ny fiangonantsika ile tsy ilain'ny olona ary zay mahatonga ny fahadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny olona ka tandremo tsara fa ny fiangonana dia sy vavahan'olo kendry akory ka tahaka nataon'ny saintoisme sy tahaka an'izany na ny scientiste tsy zay ny fiangonana tsy zay ny fiangonana ilaina zany fahendrena ilaina sy ny fahagagana ny vahaolana eo amin'ny fiainanao fa tsy zany ny voalohany tsy zany ny voalohany fa Andriamanitra raha malemy satria Andriamanitra tsy manaraka ny lojika ianao fa Andriamanitra dia maty tao amin'ny Kristy mba hamonjy atsika nidina fa tsy Andriamanitra mila sandratra Andriamanitra ny olona manko mila sandratra mila dokafana ny Andriamanitra ny olona fa ny Andriamanitritsika dia le nidina ny etry mba hampiakatra anao zay ny azy zay le manana ny rehetrarehetra izy ary zay mahatonga hoe ny feny tsy mba mikobana ozy izy fa Andriamanitra ny olona mila sandratra mila dokafana ary raha vao zay ny fomba fivavaka ao dia tsy mivavaka ianao satria ny Andriamanitra ny olona dia tambatambazana koa mena calmant kely zay koa ny fomba fivavaka ndraindray ohatra hoe mirenireny raha amin'ireny ohatra ranomasina makamaka olona matetika amin'ny omby kely eo dia mikalma izy zay le Andriamanitra mila calmant zay mila calmena kely ary ndraindray zay mihitsy ny fomba vavakantsika misy zavatra manonja be ana amin'ny fiainana dia tonga ana amin'ny pastery nareo vavao pastery calme kely le Andriamanitra ohatra ny manahirana anahy izy ary zay koa ny fivavaha amin'ny olona indraindray na amin'ny mpitondra fanjakana na ny mpanao politika ary calme kely aloha izy sy avy mivavaka kely aloha fa ho avy ny fetim-pirenena sy mivavaka kely fa manahirana ny firenena zao le Andriamanitra zany mivondrotsy tavanandro mandrakariva tahaka ny fanaony jiosy azy amin'ny tamin'izany be dia be ny fomba fivavaka tsy izy mihitsy fa Andriamanitra moa mandevitra dia ny sasany indray mohatra noho zay fa ohatra ny manga maniry mihitsy Andriamanitra ho avy mile ozongozonina mafy mba hiraraka le fahasoavana satria ny fahasoavana miraraka ny fahafantarana hoe tena tsara le vavaka atao ao zany koa ny fomba fivavaka ny sasany dia manao fanamby izy etsy seroa zany hoe zay le izy fa tsy zany le mivavaka tsy zany le fahendren'Andriamanitra fa amin'ny zavatra tsy neritreretinao ary anatrehan'Andriamanitra tsy misy verina iray ary
tsy resaka fahendrena izy na filôzofia ho paoly apôstôly fa ny kely indrindra dia tsy azo arina ao anatin'ny fanjakany lanitra izany ary zay zany ny ampianarin'ny tompo ankehitriny hoe tandremo tsara hozy izy aiza ny endry aiza ny mpiadihevitra sinisa sinsisa fa Andriamanitra zany raha voatakatra ny lojika antsika Andriamanitra dia tsy Andriamanitra tsony izy izay le hoe ny fahadalan'Andriamanitra mbola endry noho isika amin'ny zavatra tsy nitakatra ny sainao nefa amin'ny zavatra tsotra anaovan'Andriamanitra famonjena amintsika ary zay ny nahavery ny jiosy sy nahavery ny grika tao Korito tao fa lasa misidina côté de la plaque ozy nareo satria ny zavatra takin'jareo zany dia fiovanangeza be fahagaganangeza be tadiavin'ny jiosy amin'ny fiainana mariny zany misy zany rehefa tonga aminao Kristy fa Kristy aloha no mandeha aloha ny ansasany indray le ny fahendrena ny fahalalam-pomba ny civilisation ny tadiavina ao anatin'ny fiangonana ary mandrika androany dia ny fiangonana manampy mitaiza vahoaka reny zay ny fijena mitaiza olona reny moral nge zany tsy moral ny fiangonana fa fiainana ary fiainana be dia be avy amin'ny Kristy raha vao tsy azo tsika zany dia tsy azo tsika natao hoe mibabaka tsy fiainana tsy fiainana le anao fa zavatra hafa mihitsy le mivavaka ary zay tsy aizany olona manao an'io amin'ny toerana betsaka indrindra olona manam-pahaizana ny vitsy mivavaka indrindra satria tsy azo zany satria mitady fahendrena izy mitady moral izy mitady filôzofia raha vao tsy hitanao zay dia tsy mankao izy ary zay mahatonga amin'ny teny hoe raha iandry ny olona tamin'ny chapelle ho endry daholo ianao tsy hivavaka ianao mandra-piavin'ny Kristy sangany ny tanan'izay efa endry be ato ohatra ty tsisy tsosa mananga satria tsy zany ny takin'ny Kristy fa manaraka zany rehefa ao amin'ny Kristy ianao tonga ho azy amin'ny ambaratonga rehetra ianao amin'ny zavatra rehetra tokony ilainao tonga fa ny voalohany izy fa izay torinay tsy zany ny Paoly fa izay kosa mitorany Kristy voaombo tamin'ny azo fijaliana zay le Kristy zay le amin'ny tsy nieritreretinao tanampasana mitsaha amin'ny olona zay ny mananitra ny fiainanao zay ny miaraka aminao zay miara-mizaka aminao ny fahalemehinao miara-mizaka aminao marary ianao marary izy migadry ianao migadry izy mianatra ianao mianatra izy zay le Kristy tsika zay fa tsy arikrehetra ny olona hoe mpanao fahagagana ho anao mpitady vady ho anao zay ny sasany manko mpanera asa ho anao ambany ane raha Kristy mpanera asa fotsiny zany hoe vitan'ny olona ry manera asa ho anao mba eritrereto ny toerana metrahanareo ny Kristy fa zany ane indraindray sary ny vavaka ataotsika mpanera vady mpanera trano mpiandry tanàna zay no asan'ny Kristy tsika fa tsy zany le Kristy fa le miaraka anao amin'ny fiainanao manontolo miara-misento aminao miara-mifaly aminao zany ny Kristy tsika zay ary zay mahatonga ny Kristy i Paoly samy miteny hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona tanàna satria azony Paoly tsara zany izy zany Kristy zany fa tsy mpanao fahagagana fotsiny zany na mpanao fahendrena fotsiny zany fa be dia be ny olon-kendry teto amin'izao tontolo zao manana olon-kendry daholo ny favahana rehetra ny dragandy sinsisa manana ny olona fa Kristy tsy zany mila mahay mivavaka tsika ao amin'ny Kristy ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ny era fahatelopolo sy eninjato no raintsika dia hiakatra izay rehetra hivavaka ho antsika ho an'ny firenentsika ho amin'ny Afrika ho an'ny fiainantsika tsirairay ho an'ny fifandraisantsika amin'ny Kristy telopolo amby eninjato eo amin'ny andininy dia misy hitsangana hivavaka
vavakasika. Ry Andriamanitra ray zanaka fane masina, le Andriamanitra tomponay sy mpamonjy anay ianao. Misaotra anao izahay, midera mankalaza mamy voninahitra anao. Ny amin'ny izao fotoana sy ora izay mbola omenao anay izao ka mbola ahafahanay mimbavaka eto. Ankehitriny izahay dia mitondra mbavaka ny amin'ny firenenay. Tsy miafina aminao ry tompo ny zava-misy eto amin'ny firenenay, zavatra ratsy manjaka amin'ny firenenay. Ko mangataka famindram-po sy famelan-keloka avy aminao izahay, ho an'ny mpitondra anay, ho an'ny malagasy tsirairay avy, ary indrindra ho an'ny firenenay. Fa ao ny olana izay mbola mamatotra anay tsiray aminao. Esory ireo karazana ota sy maro isan-karazana izay mbola manjaka amin'ny firenenay ry tompo, ka aokane izahay mba hanana fanetretena mandrakariva ao anatrehanao noho ny amin'ny tsy famendrehanay. Ankehitriny izahay dia mangataka fanainao masina ho an'ny firenenay, ho an'ny malagasy tsirairay avy. Fanainao masina neno angatahanay ho amin'ny firenenay mba tonga anay mba hanana fahatokinanao, hanana feterana aminao, ary indrindra hanana vahaolana ao aminao. Da apetraka ao am-pelantananao tompo ny mahasoa sy ny mahatsara ny firenenay. Hiatrika ny fifidianana izahay amin'ny afaka andro vitsivitsy dia apetraka ao am-pelantananao izany. Ianao ry Tompo Andriamanitra no irinay sy angatahanay, hanendry izay tena olona fantatrao, mahatahotra anao Andriamanitra, mahatoky anao Andriamanitra, ary indrindra hiaina ny teninao Andriamanitra mba hitantana ny firenenay, hitantana malagasy tsirairay avy mba tena hanaraka ny fahamarinana sy ny fahamasinana avy aminao. Dia apetraka ao am-pelantananao koa tompo ireo izay hifidy mba tena izay olona fantany sy mahafantatra ny tokony havita sy hanatanteraka izany no aoka mba hovidiny fa tsy ho voavidy vola na zavatra maro isan-karazany izy ireny ny amin'ny safidiny. Dia izany tompo ny vavaka irinay sy angatahanay ary apetraka ao am-pelantananao amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Misaotra tompo. Amen. Sotranao zay ry Andriamanitra renay fa mbola nomenao tomponandro indray izay ka afaka miombavaka eto. Miombavaka ankehitriny zay Jesosy mitondra mbavaka ho anay tsirairay avy. Aoka ane izahay mba tena ho vavolombelonao Jesosy Kristy tompo tokoa fa tsy ho fanalambaraka ny anaranao izahay rehefa mivoaka tatranonao masina. Aoka ane mba ho hita aty aminay tsirairay avy fa tena anandray anao Jesosy Kristy izahay ary tena nibebaka tokoa izahay tamin'ireo zavatra rehetra nataonay fa tsy rehefa tonga eny amin'ny fiarahamonina izahay dia miverina amin'izay zavatra ratsy efa nataonay ihany. Aoka izahay ho tonga fitaratra any am-piasana, eny an-dalana, eny na eny amin'ny toerana izay tsy eritreretin'ny sainay akory fa hitan'ny olona eny izahay. Ka aoka ane mba tena ho hitan'ny olona atao anatinay ianao Jesosy Kristy tomponay. Mitondra mbavaka ihany koa izahay ho an'ireo mpitondra anay. Aoka ane izahay Jesosy tsy hanome tsiny ihany an'ireny mpitondra ireny fa aty aminay ihany koa misy asa izay tokony ataonay dia nitondra mbavaka azy ireny. Ianao mahatateraka ny zavatra rehetra ary ny zavatra rehetra misy dia noho ny fankasitranao azy. Ka aoka ane izahay mba hitondra mbavaka azy ireny fa mety tsy mahatsiaro tena koa izy ireny ny tokony anatonany ianao fa izahay no tokony hitondra mbavaka mba hananan'izy ireny ny fanainao masina ka handeha tokoa araka ny fahamarinanao. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy nanaovanay zavavaka izany. Amen. Kara hivavaka ho an'ireo izay sahirana, ireo izay marary, indrindra fa ho an'ny fidiran'ny mpianatra, mivavaha mba hananantsika olo marina maro be mivoaka amin'ity chapelle ity. Toy izy antsika nira dia manasa anao hatrany na ankizy hivavaka.
isika. Randriamanitra rainay, ianao Jesosy Kristy mpamonjy anay ary ianao fanahy masina ilay mpampianatra anay. Misaotra indrindra fa tena tia anay manokana ianao, dia tia ny taranaka malagasy rehetra ihany koa. Vavaka manokana izay Andriamanitra androany ho an'reto zanakao ato amin'ny chapelle militaire, ho an'ny zaza malagasy rehetra ihany koa, indrindra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Ianao tokoa efa nanome teny fikasana hoe hotahinao tokoa izahay, ka avy aminay sy ny taranakay no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia mangataka aminao izay Tompo, jereo manokana ny zaza malagasy, ny taranaka malagasy rehetra, mba ho taranaka vanina, atahotra ny anaranao, ho taranaka hitady anao amin'ny fiainana iray manontolo, ka anao ho ambony ny zavatra rehetra, fa mahay ny zavatra rehetra izay ao aminao. Ka raha hanomboka atao ampianarana vaovao dia izay no ho tsarony, ianao hanolo-tsaina azy, ianao hiaro azy. Io manokana izay rehetra mivoaka avy eto amin'ity chapelle militaire ity, mba ho fahazavana tokoa amin'izay rehetra misy azy, naiza sehatra hitondranao azy. Ireo rehetra izay mikasa ny hanohy fianarana amin'ny ambaratonga ambony Tompo, ianao mahalala ny heverana azy ireny, hanokatra varavarana amin'ny fomba tsy takatry ny saina ianao, fa ampitoetra ao anatin'izy ireny koa fahendrena, naiza misy azy, na ho eto na ho any ivelany. Ho an'ireo zanakay madinika kosa dia omba azy ireny ny tananao, fa ny tena angatahanay Tompo dia fahendrena aolombanina ny taranaka malagasy rehetra, dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahanay izany. Amen. Endreny fahatsaranao Andriamanitra, fa mampianatra anay ianao, mifampivavah mba ho sitrany ianareo. Tsisy miafina aminao, mianjaanja eo anatrehanao ny aminay tsirairay avy, indrindra ny isa tokantrano. Hitanao ny fahasairana ny tokantrano, hitanao ny fahasairana n'izao firenena izao. Tompo, ho any amin'iza moa zahay, ianao ny tisy mangoraka anay. Ho ianao hoe etsy amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana, nefa matoky za efa naresy izao tontolo izao. Vangion'ny fony tsirairay avy, ahiverina aminao, ahifikotra aminao, ametraka ny entamavesatra eo am-pelatananao. Matoky izay fa Andriamanitra tsy mba lalodalovana fa mareny Andriamanitra antsonay, ary Andriamanitra avipetraka fa iva fojery, mijery anay tsirairay avy indrindra nisa tokantrano. Ambino amin'izay rehetrarehetra efa nomenao anay izay, tahaka nanambinana ny fanahinay. Dia misaotra indrindra Tompo, fa Andriamanitra azo hitarainana sy hitalahoana ianao, ary ho marina aminay mandrakariva ny teninao hoe mangata dia omena ianareo. Kanefa aoka ny sitraponao sy izay mety aminao Andriamanitra no efainao amin'ny fiainanay. Tondram-bavaka koa izay Tompo, ho an'ireo izay tsy salama, maro izy ireny, ao ny any an-trano, ny any amin'ny hopitaly, ny any amin'ny tobinao masina, eny fa na dia eny an-dalambe rehetra eny aza, dia misy ireo izay tsy salama. Dia kapoka taminao ane, no hanasitranana an'izy ireny,
ary dia tena hojerevanao manokana mihitsy tompo ho raisinao an-tanana fa manana ny hevitreverana ho an'izy ireny ianao dia misaotra indrindra amin'izay efa nataonao tamin'izy ireny izay mbola ho ataonao aminy ary andraisan'ny fanasitranana feno ho araka an'izay mety aminao Andriamanitra ihany koa dia satrinay tompo a ho tonono ny eto anatrihanao avokoa ny zavatra rehetra fa foy ny fisainanay fa izay mba tsy voatono ny vavanay tsy voataky ny vavanay fantatray fa omena ho anay maimaim-pona izany dia misaotra indrindra Jesosy Kristy amin'ny fiaretanao miaino anay ary atolotra ho anao izany vavaka izany misaotra ray eo amen. Misaotra ny ray izay nandray anjara vavaka isika ny tompo efa vonina amin'ny famalinan'ny vavakantsika iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. dia mbola ho ampitomboina amintsika rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Toy izao indray vaovao iray izao marain'izao avy ampitandrina sy ny biraon'ny fiangonana ho tanterahana ny sabotsy 14 oktobra 2024 ny fiofanany dekona sy ny loholona iraisan'ny chapelle militaire 10 koa entanina ny dekona sy loholona rehetra mba hisoratra anarana ao amin'ny biraon'ny sekretariat hatramin'ny alahady 9 oktobra ahafahantsika manao ny fandaminana rehetra ny andindininy moa dia ho lazaina miandalana eny ihany. Anatanteraka famaingina fahoriana ny fiangonana aorian'izao fanompam-pavahana maraina izao atao izany any amin'ny akany ambony. Vaovao avy amin'ny sampana Dorcas isy ny fampianarana iarahana ampitandrina anio ariva manomboka amin'ny rora sasany tolakandro loha hevitra amin'izany ny fomba famakiana baiboly izay fampianarana hoentin'ny pasteur Tahina. Misy ihany koa ny fisindahana amin'ny sabotsy ho avy izao eny Andronono be ka amin'ny valora sasany ny fahatongavana eny. Avy amin'ny sampana sekoly alahady misaotra an'Andriamanitra lehibe fa totosa soamatsara ny zara fanompon'ny sampana sekoly alahady tany Manjakandriana tamin'ny alahady 17 septambra lasa teo. Mahakasika ny rindrakira kosa izay karakarain'ny sampana sekoly alahady amin'ny alahady 12 oktobra 2024 dia isy ny valopy ho zaraina amintsika amin'izany. Izany hoe io valopy io no solon'ny fidirantsika. Tsy rakitra izany no atao fa valopy no ho zaraina. Miverina ny ratsana tany-ketsa ny hariva amin'ny 3 ora ho fanomanana ny rindrakira. Ny fanombohan'ny fianarana sekoly alahady dia amin'ny 9 oktobra 2024 amin'ny alahady herin'ny anio alahady voalohany io dia misy hatrany ny fianaran-kira. Ao anatin'ny fankalazana ny faha-10 taona ny sampana sekoly alahady dia mbola misy hatrany ny meuga sy ny polo ary ny kaskety izay azontsika jifaina, azontsika jerena izany rehefa mirava ny fiangonana ery amin'ny varavarana aoriana. Avy amin'ny sampana VFL mandray anjara amin'ny lavanty akira any amin'ny FJKM amboina amin'ny fiderana ny 20 alin-da anio ariva amin'ny rora tolakandro. Avy amin'ny safifa alahady faha-efatra anio misy ny asa sy fampaherezana. Ny Assemblée Générale ny sampana kosa dia ho tanterahana ny alahady faha-efatra amin'ny volana oktobra. Izany dia anapahana ny troatean'ny sampana. Avy amin'ny fikambanana katekômena ampatsahivina isika fa isy ny aingam-piderana noho ny 10 taona amin'ny fikambanana katekômena ho tanterahana izany amin'ny lahady herin'ny anio 2 oktobra amin'ny rora sasany eto am-piangonana. Isy ny sakafo amidy amin'ny fotoan'io ho fanohanana ny fanatotosana ny sarimihetsika ara-pilazantsara. Ho an'izay efa nahazo ny valopy dia afaka mamerina izany androany na amin'ny alahady heriny. Misaotra antsika sahady amin'ny fiarah-mientana amin'izany rehetra izany. Rakim-pisaorana.
Rakim-pisaorana natolotry ny fianakaviana ho fiderana ny tompo noho ny nanavotany ny ray mpianakaviana tamin'ny loza izay nanjo azy dia raina ny tompo. Atolotra ny mpitandrina Rakotsafy Mikaela sy ny mpitandrina mpizadrara rehetra. Rakim-pisaorana Salamy 7:1-2. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fitiavany ka nahavitana ny fanamasinana ny fanambadianay. Manolotra rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina 3 mirala. Rakim-pisaorana ho abolana 7/9/20. Fa izao no ampitomboana ny andronao sy anamarona ny taona iainanao. Amen. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fitiavana sy ny famindra-pony nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahana androany dia manolotra rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina Rakotsafy Mikaela, ho an'ny fiangonana ary ho an'ny mpitandrina mpizadrara. Rakim-pisaorana misaotra an'Andriamanitra noho ny fitiavana sy ny famindra-pony nazahoana manao fiofanana any ivelany. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Atolotra ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina Rakotsafy Mikaela ary ho an'ny mpitandrina mpizadrara. Filazana manjo. Ilaozany zanakao kambody fa izao no amelona azy. Amin'ny finoana lehibe sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay ianareo ny fodimandry ny reny malalanay raha zaka nandraina soa zanatsara sahondra. Natsony ray ody any aminy ny sabotsy 9 septambra lasa teo rehefa nivahiny 7 taona teto tany. Hoy ny vadiny Botsastrom, ny zanany tsy alonina sitraky ny aina mamitiana Sara mianadahavy. Ny zafiny ny ray tapo aminy, ny fokotany Betongolo, ny fiangonana chapelle militaire Ampaibe, ny fianakaviana Manontolo. Ny fandevenana dia efa tanteraka tamin'ny alahady 17 septambra lasa teo. Fianakaviana dia nanolotra fisaorana ho an'ny mpiara-mivavaka iray manontolo tamin'ny fampahirezana aza sy ny fitondranam-bavaka azy ireo. Fianakaviana ihany koa dia nanolotra fararakitra ho fanohizana ny asan'Andriamanitra. Ny famangina dia ho tanterahana ao aorian'ny fanompom-pivavahana maraina any amin'ny akany ambony. Dia toy izay indray ny vaovao iray havana voninahitra n'Andriamanitra ireriana. Fifaliana ho antsika ny nahavitan'ny fanamasinana fanambadiana reto avantsika. Tolonjanary eo milisy Flaxon sy Andro Malala Vololona Fanjaniona Emilie. Sangany zareo raha ao. Reo izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Raha hery mandimby ny aina Frankisy raha zafindratsima aina Famenitso. Mahazo toerana ianareo. Reto avantsika reto amasinana fanambadiana hoentina mbavaka Masina Andalana Dasisy Andriamparana Sitraka Valérie. Ato izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Mahazo toerana. Ny zazakely raha zafiny maro mamirantsoa mahay misandro Tiniela tolotry ny ray aman-dreniny raha zafiny maro mivady ho amin'ny sakramentany batisa hitsangana izy mianakavy raha ao. Mivavaka anareo ny fiangonana. Saotra tompoko. Mamangy eto amintsika Pasteur Victorien mba angatana hitsangana aty izy mianakavy kely zany dia lazao aminay pasteur ny momba ny fiangonana. Any mbanivotro Marolambo avy marina fa tsisy lalana mankany dia moto koa tsy afaka. Mandeha lakana dia mandeha tongotra dia mandeha lakana zany resahan'ny pasteur rehefa avy eo. Mandroso ianao Ramatoa. Aleo aloha dia raisina. Efa enina ity ny laza no fa président synodale ary miaika an'izareo amin'ny asa vitan-jareo tany nefa vao tsy ela. Asitsika tehaka izay. Ia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana ny voalohanteny dia fisaorana an'Andriamanitra ny amin'izao fotoana izay ahafahantsika rehetra miaona izao. Rarotina ny fotoana satria tao anatin'ny fotoana izay niatrehana fiaonam-ben'ny pastera evangelistra rehetra miaraka amin'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara.
izay tarihan'ny foibe AFF zany no ahafahanay manana zao fotoana zao zay iaonana amintsika rehetra satria ny fiangonana tsy mahaleo tena zany hoe ny poste d'évangélisation tahaka ny entinay dia sady ao anatin'ny synodam-paharitany no eo ambany fiain'ny AFF zay aloha zany no tsara ho fantatra zay mahatonga anay tsy maintsy miatrika an'io rehefa tonga ny fotoanany fiaonam-ben'ny AFF misaotra atsika rehetra ihany koa tamin'ny fitiavana zay nasehontsika tanteraka teo amintsika ilay tenin'ny Paoly Apôstôly ao amin'ny Korintiana faharoa toko 7:15 hoe fa izay mampitombo ny voafafinareo sy manome hanina ho an'ny mpamafy dia mampitombo ny voafafinareo sy mampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo zany hoe izay zany na dia atao hoe izay aza no mamafy any atoerana any Longoza be zay mifanila amin'ny Marolambo ilay izy raha ny marina kokoa fanakaiky izay sy ny Marolambo fa izy tafiditra ao anatin'ny distrika ny Nosy-Benala amin'ny distrika ny Nosy-Benala zany ny farany atsimo indrindra miala 12 kilometatra eo Nosy-Benala mandeha tongotra rehefa tsara ny lalana dia mety ho afaka moto ihany ny apahany azo lalakana na Kubota dia zay zany amin'ny ankapobeny miala 12 kilometatra eo dia any amin'ny farany indrindra ny renirano Mangoro no manelanelana anay sy ny Marolambo efa misy mahafantatra ihany moa zany dia zay no zavatra isaorana satria tsy irery zay tamin'ny fitorinan'ny filazantsara sy famafazana ny voly tenin'Andriamanitra fa teo mandrakariva ianareo tamin'ny vavaka sy ny fitiavana zay asehonareo satria mafy ny asa ohatranay mivady moa zany rehefa any dia sady pastery zay no dekona no mpitendry zava-maneno no ao dia rehefa lahady rehefa fanompoam-pivavahana lahady ka eo atoerana 12 ny fiangonana entina dia iampy anankiray izy amin'ny titoantera sitrapony tompo ny atsika zany mampitombo ihany na hoaraka na tsy hoaraka zay ny mpitory ny filazantsara dia rehefa eo atoerana izay ny zavatra atao dia izao ineny na ramatoa no asaina mitarika dia pastera zany mitendry zava-maneno dia sady mitory teny zay le zany ny chapelle zany le mamafa fiangonana no efa mitady ho afaka amin'izao zany fa andavanandro na ndray tratra ihany zay zany ny zavatra misy amin'ny ankapobeny fa araka nambara teo hoe isaorantsika rehetra satria teo hatrany no fanohanantsika dia na tamin'ny lafininy zany na tamin'ny lafininy ny zava-dehibe ao anatin'izany dia tatitra foy mahakasika ny asa satria mendrika ny hanambarana zantsika zay moa zany amin'le maha poste d'évangélisation azy dia manao tatitra amin'ny ambara tonga rehetra isaky ny enim-bolana fa tombony ihany koa zany ho atsika satria tsika rehetra no miara misalama fitoriana filazantsara fa solotena ihany zay dia anaovana tatitra amin'ny ankapobeny ny zava-misy tsy maintsy iainana raha miresaka ny hoe fitoriana filazantsara any amin'ny zany faritra Longoza be zany tsika tsy ho teneniko tsony zay efa nolazaiko teto ny zava-misy iatrehana tsy maintsy atrehana dia ny lafin'ny kolotsaina aloha satria io kolotsaina io zany vao miala eto Antananarivotsika dia betsaka ny zavatra somary manahirana amin'ny kolotsaina malagasy ary anisan'izany ny kolotsaina amin'iny faritra iny manahirana satria voalohany indrindra tsy manome lanja loatra n'ilay antsointsika hoe etika na fahaiza-miaina ny kolotsaina saika ny ankamaroany ny kolotsaina rehetra raha vao miala eto Antananarivotsika dia rehefa tsy manome lanja ny atao hoe fahaiza-miaina io ny kolotsaina anankiray ohatry ny iainanay dia betsaka ny voka-dratsy aterany anisan'izany ohatra zao ny fikorontanana eo fiarahamonina betsaka ny tahany fampirafesana ao anatin'ny fiarahamonina betsaka ihany koa ny tahany tsy fahasalamana ny aretana satria rehefa tsy omena lanja le fahaiza-miaina dia any moa zany amin'izao vao entanina manao manaja tontolo iainana manamboatra WC fa ny olona any tsy ao an-tsainy mihitsy zany anamboatra WC na anamboatra toeram-pidiovana zany zavatra tsy ao anatin'ny kolotsaina ny ainana zany dia izay mahatonga lizy tao anatin'ilay kolotsaina mihitsy ny somary nanahirana ny kolotsaina ihany koa mety hankina amin'ny toerana izay misy ny olona fantatsika tsara faritra Tsinanana raha oharina amin'ny faritra Andrefana hain'ny mpianatra tsara ny mampiavaka ny toetany amin'ny faritra Tsinanana dia toerana betsaka inona tendrombohitra betsaka tendrombohitra dia ny toe-tsain'ny olona sy ny fomba fisain'ny olona zany mifanaraka amin'izay zatra mahita zavatra akaiky zay le zatra mahita tendrombohitra zatra mahita zavatra akaiky
mitory filazantsara ianao mitory an' jesosy ianao a lazay ny fahonohondry zany raha tsy zavatra hitany maso ao a miasa izy miary izy mamboly izy a fa tsy olona ianatao hijery lavitra mihitsy fa ianao no mampianatra izahay no mampianatra zany tamin'ny heritaona ohatra zao zay ny tonga tany vao tonga tany dia efa niteny neny efa niteny ramatoa tamin'zareo hoe izahay amboly ao a ny tanjony io zany dia ampianatra an'izy ireo ny fahaiza mitantana sy ny fahaizana mamboly fa raha ny tena marina zay tsy tena mahay mamboly zay a dia rehefa vita le izy nioto ny vokatra zay tamin'ity taon'ity a ray volana roa volana taorianany fararano aty aminay ry zareo no mividy vary zay a hoe aiza misy vary hovidiana pastera fa nenao ato ny be deaibe saorana ny tompo aloha fa tsisy dalona anafika hatreto zay a dia zay zany zava-misy satria ianao tsy hoe filazantsara amin'ny teny fotsiny ihany fa filazantsara amin'ny asa ihany koa zay le resaka kolotsaina fa eo ihany koa ny resaka fivavahana fifaninanana ao anatina resaka fivavahana satria anisan'ny mamaritra ny fivavahan'ny olona any a mety hoe mifandray amin'ny kolotsaina ihany ny fisin'ilay rafi-piarahamonina antsoina hoe tranobe io tranobe io zany a ny tangalamena no lohany io le nitenenina tamin'ny akatoka teo hoe misy olokendry ao tangalamena ny lohany a dia manarakaraka le hoe vavanjaka ao ozy ny sasany hoe inona daholo zany ao a le vavanjaka io zany le pikabary rehefa misy zavatra ho tenenina dia io ny vavahana indrindra eo zay a izy no miteny ao anatin'io a manarakaraka eo misy le atao hoe mpanazary io le mpanamboatra vintana mitady areny ianao a dia io ny mpikarakara-nao rehefa mahita an'ireny olona avy any ambanivohitra reny ka tsy mikapana dia tonga ty Antananarivo ary dia hoentom-bavaka izy a fa mety ho anisan'ilay olona mpanao ody areny reny zay a any zany misy an'izany dia zay zavatra zay a ny tsy maintsy hatrehana misy an'lay ary io tranobe io ny rafitra ao anatin'ny tranobe a mifandray amin'ilay antsoina hoe tranorazana rehefa tonga ny ririnina dia tena ivo ny fankalazana sy ny fety ary ny fiainan'ny olona anankiray no inifaritra iny a lay fety na le fomba antsoina hoe avandrazana na aladika io le hoe Andriamanitra tambatambazina teo rehefa mialohan'ny aladika dia misy miteny le tangalamena hoe mila mandiny tena ny fianakavian'ny anina sy anina sy anina mila manao aladika fa tezitra taminazy a ny razany zay a dia mamonomby a manao ny zavatra rehetra manao ny fomba rehetra ao anatin'ny ririna ihany koa ny fanaovana an'ilay antsoina hoe sambatra dia tena betsaka ny karazana finoana iainan'ny olona any anatin'iny faritra iny zany zay no tsy maintsy ho atrehana manampy an'izay a le resaka heritsetra amin'ny finoan'ny olona satria fandraisana tamintsika teo hoe tena masika ny fokon'olona tao anatin'ilay fotoana zay nialanay teto a niverenanay avy teto tamin'ny avril dia mbola nandamy maraharaha anankiray zay tanora kristianina vehivavy anankiray a nanambady tanora tao aminay FJKM dia niantsony ray aman-dren'ny fokon'olona rehefa mirava lehilahy ohatr'izao niantsony fokon'olona dia nyvonoany ny fatorany teo anatrehan'ny fokon'olona zay zany ny zavatra tsy maintsy atrehana fa isaorana ny tompo a eo ny tompo a fa eo ihany koa isika tsirairay avy ary ao anatin'izay ihany koa moa zany ny mpitandro filaminana ao an'Nosy Beanala gendarmerie pirenena ao Nosy Beanala miezaka manakaiky sy manampy anay mamany zany olana rehetra zany dia mifanaraka amin'izay ny filazantsara tsy maintsy toriana sy tsy maintsy ampianarina miezaka miditra amin'ny sehatra rehetra izay iainan'ny olona fohy ny fotoana fa ataoko hoe raha ny zavatra rehetra iainana sy natao tany a tsy ho vita ao anatin'izao fotoana fohy izay tenenanay izao dia rehetra izay efatra mianaka mampitory filazantsara moa ny amantarana hoe mpitory filazantsara dia misy olona ina misy olona tezaina mandrakariva ao a tsy afaka ory izy fa zandriny ramatoa ihany izy dia mipetraka any aminay izy zany any izy no mianatra sao dia gaga ianareo efa rehefa nisy zanaky pastera tany amin'ny sisiny ve tany ao a fa zandriny eny izy zany dia mipetraka any aminay izy no namana dia misaotra antsika rehetra ao an'Andriamanitra ny voninahitra amintsika rehetra ny fiadanan'Andriamanitra misaotra tompo misaotra pastera dia angamana eny tsara tsika teo fa nisy olona voadaroka satria mibavaka ianao ny asaina mibavaka nefa malaina ny an'olona ary voadaroka izy satria mibavaka dia mba mieritreritra zany tsika dia mahazotoerana ireo mianaka misaotra indrindra pastera iroso amin'ny rakitra isika eno ny tokopira eno ny sampana ny dekona indrindra ny amin'izany
fampampiavana miroso amin'ny asa sy fampahirezana izay tariany sampana fifoazana isika rehetra iraintsika ny hira mielosy ao aorianany tsodrano.
raiso ny tsodrano izay tonolona amin'ny anaran'ny tompo atsika rehetra fiadanana aneo anatin'ny mandanao fanambinana aneo ao an-dapanao ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an'Andriamanitra fiadanana nareo rehetra ary fitiavana mba mifinoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana aneo an'izay rehetra tia an' Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona amen. Isika rehetra nome voninahitra n'Andriamanitra hivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho antsika izay eo amin'ny Pasteur Tora dia eo amin'ny bureau izy amin'ny larobia.